Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripino hajaina. Inshallah mty androantetsika dia iresaka mahakasika ny andro Ashura. Paminany sallallahu alaihi wasallama rehefa nialan'ny Makka tonga tao Madina dia nahita ireo jiosy ny fey sy ny fadianina nandritra ny andro Ashura. Teo izy dia nanontany an'ireo vahoaka sy ireo jiosy hoe inona no antony mampifehy vava anareo mandritra ity andro ity. Namaly ireo jiosy ny teny manao hoe io no andro lehibe indrindra aminay satria io no andro nanavota ny tompo Zanahary an'ireo vahoaka Israeliana sy mpaminany Mosa alayhi salam. Ka faly zay ary mankasitraka ny tompo Zanahary ka zay indrindra nahatonga anay ny fe amin'ity andro ity ho fankasitrahana sy fisorana azy tamin'ireo karazam-pahasoavana azon'ireo jiosy sy ny vahoaka Israeliana ary mpaminany Mosa teto ambony tany. Rehefa naino an'izany mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia niteny manao hoe nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Atsika ozy izy vahoaka Islam mananjo tanteraka mihoatra n'ireo jiosy amin'izany mpaminany Mosa izany. Satria nahoana ny teny an'izany mpaminany? Satria fantatra fa io boky masina Al-Qur'an il-Karim izay vakintsika andro amanalina io dia mitantara ny mpaminany Mosa hatramin'ny fahaterany ka hatramin'ny fahafatesany. Izany hoe voatantara ao avokoa ny antsipiriany mahakasika ny tantara ny mpaminany Mosa alayhi salam ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an il-Karim. Karariny sy itsiny raha ohatra ka tsika mpino silamo mahafantatra tsara ny tantara ny mpaminany Mosa mihoatra ny zareo jiosy ary rariny ihany koa raha ohatra ka tsika mifehy ho fankasitrahana any tompo Allah tamin'izany andro Ashura izany. Tsy io ihany no zavatra nitranga tamin'ny andro Ashura, tsy fanavotany Allah ny mpaminany Mosa ihany, fa maro ireo trangan-javatra nandalo tamin'ireo mpaminany tahaka amin'ny mpaminany Adam, Ibrahim, Noh, Yunus, Ayub, Yakob, mpaminany Mosa, ny rehetrarehetra dia tamin'io andro Ashura io no nahazoan'izy ireo izany fahasoavana izany. Ka inshallah tsika androany amin'ny andro direktantsika iresadresaka ireo karazam-pahasoavana maro zay nandalo tamin'izany andro Ashura izany. Ary tsy vitan'izany ihany koa iresaka tsika mahakasika ny andro Ashura, andro mpanavotana, andro pahasoavana, andro fifehezana, fa tsy sanatria akory andro fisaonana izany. Inshallah manome fotoanantsika androany hariva, androany alina amin'ny 5 ora iresadresaka mahakasika an'izany andro Ashura sy ny fifehezana izay ho ataontsika ary ihany koa ireo asa tsara mendrika ataontsika amin'izany andro Ashura sy ihany koa ireo karazana trangan-javatra maro niseho tamin'ireo mpaminany sy ny fahasoavana azon'izy ireo nandritra n'izany andro Ashura izany. Manome fotoananao androany amin'ny 5 alina inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.